Alahady 30 Aogositra taona 2022 Alahady 12 manaraka ny Trinité natokany fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara hitondranam-bavaka ny akany fialofana tangaina ary amaranantsika aloha hevitra manao hoe mahatoky hatramin'ny fahafatesana ny mino. Ary avana malala rehetra ao amin'ny tompo ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Aoka hitsangana ny fiangonana andesika hisaotra sy hiderin'Andriamanitra. Ho fiderana ny tompontsika dia iraintsika ny hira fanampiny fa 470 izay hitantsika ao amin'ny Salamo fa 570 izany. Midera an Jehova. Ivavaka isika ry havana. Misaotranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izay Ray Masina. Misaotranao izay ny amin'ity maraina ity izay omenao anay isitrahanay maimai-poana. Tafavory ataotranao izay ankehitriny Tompo. Hiderany anaranao be voninahitra. Misaotranao mandrakariva izay ny amin'ny fahasoavanao izay mipaka eo amin'ny fiainanay tsiraray avy. Eny misaotra ny amin'ny fandaminanao. Na dia maro ara ny tsy takatry ny sainay kanefa ataonao mahasoa anay amin'ny fotoananao ireny.
misaotra ny amin'ny fiainonao sy ny famalinao ny vavaka izay asandratray ho eo amin'ny seza fiandriananao masina. Izao fotoan'izao indrindra no atokana ho anao ho famomezam-boninahitra anao ilay Andriamanitra taloha sy ankehitriny ary ho avy. Tanderanay amin'ny fanajana sy ny fahatahorana anao raha io izao fanompoam-pivavahana izao. Aoka ny fanahy masina no an'olon-tsainanay rehetra alavorary izany atsakany sy andavany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Aritra mitsangana ny fiangonana ary havana anao ny hira 5:70 ho fangatantsika ny fanahy masina. Fanahy masino jereo izahay izao. Ivavaka isika ravana. Noho ny teninao sy araky ny sitraponao Andriamanitro no nanaovana zao zavatra rehetra izao. Ko mangataka izahay ankehitriny. Aoka ny teninao izay orenesinay hitondra fahariana vaovao anatinay eo amin'ny fiainanay. Da io ny teny izay hotoriana aminay mba hahatonga anay ho matoky hatramin'ny fahafatesana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Afaka mipetraka ny fiangonana. Iaraka amaky sy ny soratra masina isika ry havana. Izany dia antsika ao amin'ny fanekena taloha. Joba 2:1 hatramin'ny 10. Joba 2:1 hatramin'ny 10. Ao amin'ny fanekena vaovao. Marka 10:2 hatramin'ny 4:30. Marka 10:2 hatramin'ny 4:30. Ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:20 hatramin'ny 4:40. Asan'ny apôstôly 2:20 hatramin'ny 4:40. Rehefa hita izany dia ho vakiana misesy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny indray andro koa dia avy ireo zanak'Andriamanitra iseho teo anatrehan'i Jehovah, ka dia mba tonga teo kosa Satana tafaro taminy iseho teo anatrehan'i Jehovah. Dia hoy Jehovah tamin'i Satana, avy taiza ianao? Ary Satana dia namaly an'i Jehovah ka nanao hoe, avy nizaza teny ambonin'ny tany aho ka nivezivezy teny. Dia hoy Jehovah tamin'i Satana, efa nandinika ny Joba mpanomboko va ianao? Fa tsy misy taka-azy eny ambonin'ny tany, fa olona marina sy mahitsy izy sady matahotra an'Andriamanitra ka mifady ny ratsy. Ary mbola mitana mafy ny fahamarinany ihany izy, na dia nanesika hamongotra azy foana azy ianao. Ary Satana dia namaly an'i Jehovah ka nanao hoe, hoditra fefin'ny hoditra, eny izay rehetra nanan'ny olona dia omeny ho fefin'ny ainy. Fa injiro angeny hitananao ka tendreo ny taolany sy nofiny, raha tsy handahanao eo masonao aza izy. Dia hoy Jehovah tamin'i Satana, indro eo an-tananao izy, ny ainy tokana ihany no aza asiana. Dia nivoaka Satana avy teo anatrehan'i Jehovah ka namely vai ratsy an'i Joba, hatramin'ny faladiany ka hatramin'ny tapondohany. Dia nakatavy milany ioarana izy raha nipetraka teo an-davenina. Ary hoy ny vadiny taminy, mbola mitana ny fahamarinanao ihany va ianao? Mafoizan'Andriamanitra ianao dia aoka ho faty. Fa hoy izy taminy, tahaka ny teniny anankiray amin'ny vehivavy adala ny teninao, moa ny soa ihany va no raisitsika avy amin'Andriamanitra fa tsy ny ratsy koa? Tamin'izany rehetra izany
dia tsy nanota tamin'ny molony Joba. Ary Jesosy sy ny mpianany dia teny an-dalana hiakatra ho an'i Jerosalema. Ary Jesosy nandeha eo alohany, dia gaga ny mpianany, ary izay nanaraka azy dia natahotra. Ary naka ny 12 lahy indray izy, dia nilaza tamin'izay efanjo azy ka nanao hoe: indro miakatra ho an'i Jerosalema isika, ny zanak'olona atolotra ho amin'ireo lohan'ny mpisorona sy mpanora-dalàna, ary hoelohany ho faty izy ka atolony amin'ny jentilisa, ary anao azy ho fiomezana ireny, sy androra azy, sy hikapoka azy, ary hahafaty azy, ary rehefa afankateloana dia hitsangana indray izy. Ary nitoetra tao andro maro izahay, dia nisy mpaminany anankiray atao hoe Agabo nidina avy tany Jodia. Ary rehefa tonga tao aminay izy, dia noraisy ny fehikibon'ny Paoly, ka namatorany tongotra aman-tanany tenany, dia hoy izy: izao nolazai ny fanahy masina, toy izao no amatorany Jiosy any Jerosalema ny lehilahy tompon'ity fehikibo ity, ka tolony eo an-tanany jentilisa izy. Ary voarenay izany, dia nangataka taminy izahay mba amin'izay nolona teo mba tsy hiakarany any Jerosalema. Fa Paoly namaly ka nanao hoe: nahoana ianareo no mitomany ka mampangorangoraka ny foko? Fa voninao tsy ny afatotra ihany, fa ny hofaty any Jerosalema koa aza, mba ho voninahitry ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary noho ny tsy nanaiky izy, dia nitsahatra izahay ka nanao hoe aoka ny sitrapon'ny Tompo no atao. Amen. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Hitsangana ny fiangonana anao ny hira 520 andinin'ny faharoa. Ho fitsenantsika ny afatry ny Tompo. Ori mpiantoka ny famonjena. Petraka fiangonana. Vavaka sikaravana. Ray malalo ndreto zay zanaka ao no Jesosy Kristy tomponay. Faly mideranao zay, fa no ny fahasoavanao dia velonay zay amin'izao maraina izao. Ary faly indrindra koa zay mahatsiaro fa efa nampahafantarina anay ilay anarana tokana ety ambany lanitra azahoana famonjena. Deranao mankalazanao zay mpamonjy eo. Ary dia araka ny iranay teo, enao mpiantoka ny famonjenay. Meo anay ny teny anambaranao ny sitraponao aminay mba ho hita mahatoky hatramin'ny fahafatesana izahay Tompo malalo. Izany no vavaka ataonay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ao amin'ny asan'ny apôstôly ry havana toko fa 2:20. Asan'ny apôstôly toko fa 2:20 no iangatsika. Ao anatin'ny volana andiniantsika ny lohahevitra hoe mahatoky hatramin'ny fahafatesana mino. Mahatoky hatramin'ny fahafatesana mino. Alahady 5 androandro avy anandiniantsika an'izany. Misaotra ny tompony mbola azotsika mandinika an'izany efa natao te tombenombeny fanamariana hoe rehefa misy lohahevitra tian'ny tompo hoe omena lanja manokana dia mena alahady 5 fiangonana andiniana zany, ary zavatra tsy mandeha ho azy zany hoe mahatoky hatramin'ny fahafatesana zany, eo ambavy zany mora kely ry havanao. Fa firy amintsika ny hoe
mahatoky hatramin'ny fahafatesana ary tia ny tompo isika zany mbola anomezany antsika an'izao teny zao amin'izao maraina zao rehefa miteny ny soratra masina hoe mahatoky hatramin'ny fahafatesana ny mino. Ny atao hoe mino ry havana dia faran'izay tsotra. Ny atao hoe mino a dia olona vita batisa ary miray latabatra amin'ny tompo, mpandray ny fanasan'ny tompo. Zany natao hoe mino. Inoko fa ny akamaroantsika dia azo faritana hoe mino. Dia misy missionnaire LMS zay ry havana, Huckett ny anarany. Nanao toriteny izy tamin'ny taona 1916 ary ao amin'ny toriteny io manazava momba ny fandraisana ny fanasan'ny tompo izy, miresaka asianao mpandray ny fanasan'ny tompo izy, dia milaza mazava izy hoe tsarovy ary sainy mandrakariva fa ianao zay mpandray ny fanasan'ny tompo io a dia mifamatidra amin'ny Jesosy. Zay le afatra an'io faran'izay tsotra tsarovy ry havanao fa fatidra any Jesosy ianao, fatidra any Jesosy ianao, fatidra any Jesosy ianao. Fatatsika malagasy tsara ny atao hoe fatidra. Rehefa mijery ny rakobolana dia hoe fomba atao amin'ny alalan'ny fatitra. Le fatitra moa zany hoe karazana incision, zay moa hoe fatidra. Fomba atao amin'ny alalan'ny fatitra dia ifampihinana ny olona roa mba ho mari-pisakaizana mafy, ho mari-pihavanana mafy ary mari-pisakaizana tsy azo ivadiana, fa raha ivadiana dia miteraka ozina. Zany ry havanao vaovao mahafaly ambara amintsika amin'izao maraina izao, tsaro fainao mpandray ny fanasan'ny tompo e, dia fatidrany Jesosy, fatidrany Jesosy. Ahoana zany hoe fatidrany Jesosy zany ry havana? Fatidrany Jesosy voalohany dia voalohany indrindra, rehefa fantany ny sitrapon'Andriamanitra na inona dia tsy avelany isy olona anakanazy anatanteraka an'izany. Fatidrany Jesosy rehefa fantany ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy misy olona avelany anakanazy anatanteraka izany. Tsotra be zany ry havana, tsotra be zany. Jerentsika ny asan'ny apôstôly 1:20 ry havana, ny 9:13 sy ny 14 vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Paoly namalaka nanao hoe nahoana ianareo no mitomanika mampangorakoraka ny foko, fa vonina aho tsy ny hahafatotra ihany fa ny ho faty any Jerosalema koa aza mba ho voninahitry ny anaran'i Jesosy tompo. Ary noho tsy nanaiky izy dia nitsahatra izay ka nanao hoe aoka sitrapon'ny tompo no atao, aoka ny sitrapon'ny tompo no atao. Eto amin'ity perikopy ity fantatro Paoly tsara amin'ny fotoana io fa ny sitrapon'Andriamanitra mazava ho azy, mazava be ho an'ny Paoly, sitrapony ho an'ny Paoly dia hoe akany Jerosalema izy. Ary dia misy mpaminany eto, mpamantatra ny ho avy mikonfirma zany ianao ngery Paoly ka rehefa tonga any ianao dia hoe fatorany jiosy raha izay dia ho atolony any jentilisy ianao, ho atolony any jentilisy ianao e. Vonina ozy izy Paoly, vonina ozy izy Paoly. Dia maro ry havana reo namany, sakay izay efa tranainy, sakay izay efa ela no nitalao tamin'ny Paoly. Aza makany, aza makany. Maro reo namany izay fe niarany tory filazantsara taminy, fampinana ny mata sy ny masaka taminy. Teny aza makany ry. Non, non, non ozy izy Paoly. Vonina no any Jerosalema, ny ho fatorana ary ny ho fatya ihany koa azy. Fatidrany Jesosy rehefa fantatrao ny sitrapon'Andriamanitra, aza vela isy anakananao
hanatanteraka an'izany sitrapon'Andriamanitra izany ry havanao. Ary Paoly eto fatidrahan' Jesosy ry havana. Paoly eto manahaka ny Jesosy ry havana. Jesosy zay lazainao amin'ilay filazantsara teo hoe nidina any an-danitra, nitafy nofo sy rà, nampianatra, nanao fagagana maro, efa zava-dehibe zany. Nandroaka fanaratsy, efa zava-dehibe zany. Fa ny tena nahatongavany dia niazo fijaliana hatramin'ny farany. Nanatanteraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra hatramin'ny farany izy. Fa tsy hoe nidina avy any an-danitra izy dia efa tonga dia ty tsy efa ampy fe izay ray malalo, tsy efa ampy fe izay. Fa ny nahatongavany dia niazo fijaliana. Ary dia lazain'ny Paoly hoe nanetry tena hatramin'ny fahafatesana izy. Nanetry tena hatramin'ny fahafatesana. Ery fatitrahan' Jesosy. Henoko hoe okizay ny kristianina confortable, kristianina rehefa lahady, manana andraikitra madinidinika ohatran'izao aty am-piangonana rehefa latsinaika hatramin'ny sabotsy, jentilisa fiainana, ohatran'ny manadino an' Jesosy, ohatran'ny tsy fatitra, ohatran'ny tsy fatitrahan' Jesosy ry havanao. Zany ny ananarana antsika amin'izao maraina izao. Ary zany teny zany tsy azon'ny olona ry havanao, tsy azon'ny olona zay tsy tena hoe fatitra an' Jesosy. Ohatra ry Petera nisy fotoana izy, nisy fotoana Petera nanambaran' Jesosy ny hoe tsy maintsy hafatesany, dia sanatra izany fa nanodevoly ry havanao, fa nanodevoly no nampiteny amin'ny Petera hoe sanatra izany. Mankanesa ato ivoako ry Satana hoy Jesosy Matteo 9:20. Fa Paoly ry havana, Paoly ry havana tsy mba ohatran'izany. Ary ny fatitrahan' Jesosy tsy ohatran'ny olona hafa, satria ny olona hafa tsy azo ny ampozina fa hoe andray zavatra avy amin'ny tompo izy manaiky ny fahafatesana io. Andray zavatra avy amin'ny tompo izy manaiky ny fahafatesana io. Dia ny laviny Paoly hatramin'ny farany fitalaon'ireo namany ry havanao. Laviny Paoly zay ny hafatra voalohany, zay ny fahamarinana voalohany. Rehefa fantatra ho fatitrahan' Jesosy, sitrapon'i Jesosy, aza vela izy olona anakananao tsy anatanteraka izany. Fahamarinana faharoa ry havana dia izao. Fahamarinana faharoa dia izao. Raha fantatrao kosa fa misy zavatra tsy tiany Jesosy, dia fadio ny manao an'izany, na mandrisika anao azy, fianakavianao manontolo, sakaizanao rehetra, ny ankonanao. Rehefa misy zavatra fantatrao fa tsy tiany Jesosy, dia fadio izany, na mandrisika anao aza la terre entière. Zany fisainany fatitrahan' Jesosy zany havanao. Zany fisaina fatitrahan' Jesosy. Rehefa fantany sitrapon'ny tompo ataony tsisy masaka anazy. Rehefa fantany misy tsy tiany tompo tsy ataony zany. Niza mandrisika. Zany fatitrahan' Jesosy zany. Marina le fitenitsika hoe mamy ny aina, mamy ny aina. Kanefa ho an'ny fatitrahan' Jesosy ry havanao, dia misy zay mamy noho ny aina, dia ny anao ny sitrapon'Andriamanitra. Misy zay mamy noho ny aina, dia ny anao ny sitrapon'Andriamanitra ry havanao. Alohan'ny fatitrahan' Jesosy ny ho faty toy izay anda an' Jesosy tompony ry havanao, na hivadika ka hampalahelo azy. Rehefa mijerytsika ao amin'ny jerentsika amin'ny baibolitsika ao amin'ny Joba 2:2, maro ny kristianina ohatran'ny vadin'ny Joba ry havana. Jereo tsara aloha, mora manentsika ny vadin'ny Joba. Fa araka ny toriteny tamin'ny farany teo, araka ny fampianaran'ny baiboly, ty vadin'ny Joba ty, matoa Joba lehilahy marina, matoa Joba tonga amin'izao situation sociale sy professionnelle zao, teo akaikiny tao ny vadiny Esther. Fa misy fotoana ny vadin'ny Joba tahaka ny Petera ry havanao, esany fanahy devoly. Joba 2:7.
aroy ny vadiny taminy mbola mitana ny fahamarinanao ihany va ianao mahafoy zan'Andriamanitra ianao dia aoka ho fady. Tsy tiany Joba ny vadika satria azo lazaina koa izy fatidran Jesosy amin'ny finoana ry havanao. Tsy tiany Joba ny vadika. Fa na dia teo aza ny zavatra nambara momba ny vadiny Joba, azo lazaina hoe kristianina marivo salosana ihany izy. Kristianina napino marivo salosana ihany izy. Ary miseho zany anaty fizahan-toetra miobabana. Mafoy an'Andriamanitra ary mitarika ny vady aman-janaka. Afoy an'Andriamanitra. Teto moa tsy isy zanaka intsony satria efa ripaka ny zanany. Inona ny zavatra ny trangeto? Tena kivy tanteraka ny vadiny Joba. Nahitany Joba rakotry ny vairatsy avy any Paladia ka hatrany Tampindory havanao. Ary tena ratsy mihitsy le aretina satria le namantela tonga hamangy ampahery azy nahita azy marina fa hoe tazana azy avy any an-davitra. Ngamba déformé ny tarehany Joba. Tsy nafantatra izy hoe io Joba ry havanao. Kivy ny vadiny Joba nahita azy ny rakotry ny vairatsy fa talohany io amin'ny Joba toko voalohany fantatsika le tantara efa hoe ripaky ny devoly fananany Joba aringana ny zanany rehetra. Tezao indray ty misy resaka vai ty hoe tonga amin'le fitentsika tena trop loatra tena trop loatra. Fa ozy izy Joba fatidran Jesosy tamin'ny vatany izay tena hoe mafoy izy an'Andriamanitra ianao. Tahaka ny teniny anankiray amin'ny vehivavy adala ny teninao. Moa ny soa ihany va no raisintsika avy amin'Andriamanitra fa tsy ny ratsy koa. Moa ny soa ihany va no raisintsika avy amin'Andriamanitra fa tsy ny ratsy koa. Ianao anaty fizahan-toetra ankehitriny sampatra ianao raha fatidra satria marina anao ny tenin'ny Joba hoe moa ny soa ihany va no raisintsika avy amin'Andriamanitra fa tsy ny ratsy koa. Ary jereo tsara ny fomba ny Satana ry havanao. Jereo tsara ny fombany. Ainy tsara ny manindry eo amin'izay maharary antsika dia matetika ny vadintsika. Zavatra roa ny fantatry devoly tsara hoe tsy ho zakany vadiny Joba le ataka faharoa ny devoly. Ny ataka voalohany amin'ny Joba voalohany, amin'ny ataka faharoa eto amin'ny Joba faharoa. Tsy ho fantatry ny devoly fa tsy ho zakany vadiny zany. Ary raha tsy zakany vadiny zay faharoa, fantatry ny devoly tsara fa io no aprisika ny Joba. Afoy an'Andriamanitra. Manao tenin'ny adaly ianao. Manao tenin'ny adaly ianao. Moa fa ny soa ihany no raisintsika avy amin'Andriamanitra fa tsy ny ratsy koa. Zany ny tenin'ny olona fatidran Jesosy ry havanao. Tsy manina raha adinonao ty toriteny ty fa ny zavatra tenenina aminao hatramin'ny farafofona ianao fatary fa fatidran Jesosy ianao. Ary mampalahelo sy lozanao zay kristianina ianao zay hoe kristianina toy misalotra anarana kristianina fotsiny fa baiko ny fanahan-devoly anatin'ny herinandro ry havanao. Zany io hoe na tianao na tsy tianao rehefa tsy miaina tahaka ny fatidran Jesosy anao fanahan-devoly no mitondra anao amin'ny latsinainy ka hatramin'ny sabotsy ry havanao. Meteza ho fatidran Jesosy. Ary meteza teny tahaka ny Paoly apôstôly aoka ny sitrapon'ny tompo no atao na hitarika fahafatesana azy zany. Na hitarika fahafatesana azy izany. Ary mitodika amintsika lehilahy tandremo manao ohatra ny Adama tsy mafeny vaditsika. Efa fantatra zao fa izy mpanao tsy sitrapon'Andriamanitra zay tsy tian'Andriamanitra. Tarika atsika mbola tsy samy teny sika ry havanao. Ianao rahalahy, ianao zoky, ianao ray aman-dreny, tsoroa amin'izay ho fatidran Jesosy. Tsoroa amin'izay ho fatidran Jesosy.
naraikitra aza ny guerre mondiale ohatrano fa mijoro ianao iny guerre mondiale iny herinandro ihany iny avy eo miverina amin'lohan'ny zavatra rehetra izay toe-tsaina nafatitra azy ry havana ary izay ny fahamarinana farany amaranana zao toriteny zao hita teo amin'ireo martyra voalohany tsy lanay mamina mamaky ny tenin'ny paster Rabary fitantaran'ny paster Rabary an'ireo martyra reo jereo ny atom-panahy sao de heverinareo fa moro zany io fatidrady iteny oka atao sitrapon'Andriamanitra na hitarika fahafatesana zany nanana atom-panahy reo tantarain'ny paster ny atom-panahin'ireo martyra reo taorinan'ny 1er mars 1835 kabary miezinezina tetsy Mamasina nataon'ny mpanjaka mandrara fivavahana kristiana de ozy izy le mitantara Rabary ozy izy le martyra anankiray ty maren'izany kabary zany na hoinina na hotetehina toy ny bala zao tsy hivadika amin'Andriamanitra mihitsy aho zany tompon'ity martyra ty nandren'le kabary na misinina izy nanatrika tonga any an-trano izy ao ny zanany kely manatona azy mivady lay zanany kely izay mitady ho sakambinina miampify ny anankiray babena teny madama amin'le rangahy de anahoana reto zanatsika reto asa tsy namaly le raha lehilahy fa nareny resaka izy mivady sika de hoe anaiky ny sitrapon'Andriamanitra hatramin'ny fahafatesana lalana hidirana any an-danitra de hoy izy le anankiray tamin'le zanany zahay koa dada sineny anaraka anareo any am'izay alehanareo sambatra ianao raha zany io tezanao ny zanako hoe so de anao aty am-piangonana zanako ao jentilisa na zanako fatitra fa ianao ndray ny jentilisa sambatra ianao raha hoe noho ny fahafatesana de ray paradisa ry havanao nisy atom-panahy tao fa miverina amin'ny raha salama zay ny resahana teto ry havanao tena hoe tao am'izany hoe toe-panahy ny fatidra zany gadrain'izy 10 andro tantarain'ny paster Rabary nandritra n'izany 10 andro zany de nylevuleveny izy mba hoe hiampanganamana hoe lazao daholo izy ampivavaka namanao nefa tsy azo nahajoro tsara izy sady nionina tsara nanoratra tamin'ny matetika tamin'ny madame Jones izy nanoratra matetika tamin'ny madame Jones izy hoe aza manana ihany amiko vonina ho faty noho ny fitiavana an Jesosy raha zany ny sitrapon'Andriamanitra vonina ny ho faty noho ny fitiavana an Jesosy raha zany ny sitrapon'Andriamanitra tsy ho rasa teo fato amin'ny asan'ny apôstôly raiky amby 20 vonina ny ho atolotra ary ny ho faty azy raha zany ho voninahitry ny tompo azonao an-tsaina ve mba miseranao aneritreritra ao ve raha maty ho an'ny tompo ianao hoe fankalazana voninahiny zany vonina amin'izany fe ianao ry havanao zany ry havana ny toe-poa zany toe-tsain'ny fatidran Jesosy ary zasy ianao zany resahana zany noho ny maty Rasalama misy martyra anankiray zay koa malaza be mbola ho avy ny fotoana iresantsika azy avy eo an-Janahary eo Rafarala Andriamazoto sambatra an-Janahary martyra manana choral io Rafarala Andriamazoto inganika ho tezain'ny paster amin'izany hoe toe-panahy ny martyra fatitrahan'i Jesosy zany reo choral ao amin'ireo fa ny maty Rasalama Rafarala Andriamazoto zay nanatrika ny nandefonana azy noho ny alina hoe paster Rabary ny andro ao anatin'ny atmosferana fanenjeny zao noho ny alina hoe paster Rabary noho ny alina ny andro de niverina tany ambohipotsy indray izy tamin'io nanangona ny taolany Rasalama sisa tsy lan'ny ambo nofonosiny lamba mena ireo ka nalevina tao ampasan-drazana zany toe-po ry havanao toe-po ny fatitrahan Jesosy ty Rafarala Andriamazoto ty eritaona taorena nandefonana ny Rasalama
dia mba nyle fonina kory avana dia maty. Ny vokatra izany ny mamany nitondra fahoriana no nandefonana azy, antitra tonga verisaina no ny alahelon-janany ka maty ny vadika atotoa. Ary ny vadiny Rafaralandriamazoto vady tanora kely nampijaliana mafy saika novonoana aza raha tsy be voka. Ry havanao zany ny programan'ny tompo hoa soanao ny anaiky ho fatitra. Ary ny zavatra mampihetsy-po tantarain'ny pastera Rabary ihany koa, reo martiora reo alony aminona azy dia nygadraina tany an-tranony manam-boninahitra na lefa ho andevony manam-boninahitra nygadraina tany. Ary maro ny olona zay niambina azy ry havanao, nahita ny toetrany vonina hiatrika fahafatesana dia nahita ny toetrandreo dia niova fo ka nikambana finoana taminy. Rehefa mahita anao mpiarabelona aminao, mpiara-miasa aminao, mpiara-mianatra aminao, dia miteny ve izy hoe hoay za koa andeha hiova fo, andeha anaraka ny Andriamanitra ranona na ny Andriamanitra ranona. Ary reo rehetrarehetra reo ry havanao dia nahafantatra fa hoe tena hoe mamino ny aina zany manao sitrapon'Andriamanitra zany na dia hitondrana fahafatesana zany, satria ao ambadiky ny fahafatesana dia misy zavatra sarobidy lavitra no zao aintsika ity an-tany zao. Dia ny fiainana mandrakizay miaraka amin'Andriamanitra any paradisany. Ny hirana sivy menada mbola n'le fonina teny Ambohipotsy teny koa hoe raha ho faty zahay ka handao ty tany ty dia ampifalio zahay ento ho any an-danitra dia ho faly zahay mandrakizay. Na reny zany hiry zany le miaramila andefina dia vahoatra nandre le favaka nandre le hiry andefina izy tsy sa natahotra n'Andriamanitra, tsy andefina izy tsy sa natahotra ny mpanjaka, farany nandefina ihany. Todika amin'ny fatitra an Jesosy isika zao ry havana, todika amin'ny fatitra an Jesosy isika zao. Meteza ho fatitra ny fatitra martiora voalohany dia Stefana ato amin'ity boky ny asan'ny apôstôly ity. Stefana troambato ho faty ry havana, troambato ho faty. Dia rehefa akaiky no faty izy satria ny troanjiosy vato ho faty dia hitany ny lanitra ny sokatra ry havana, hitany lanitra ny sokatra. Asan'ny apôstôly toko afito. Ary io lanitra misokatra io dia hoe hitako izy Jesosy nitsangana. Isana lahatsika manambara hoe nitsangana tamin'ny maty Jesosy niakatra ao any an-danitra ary mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Nitsangana izy ry havanao. Dia mitoriteny mamy. Isaky misy fatidrahan Jesosy eo mba avahoana amin'ny fahafatesana. Isaky ny misy fatidrahan Jesosy mba avahoana amin'ny fahafatesana dia mitsangana Jesosy any an-danitra manokatra ny tanany handray azy. Ary ny tenin'ny Stefana farany taka ny tenin'ireo martiora fatidrahan Jesosy farany, raiso ny fanahiko enganery havanao ho zany ny tenintsika farany rehefa tonga izay minitra ialantsika eto amin'ity tany ity hoe Jesosy ty le fatitra kelinao, raiso ny fanahiko. Amen.
Ivavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra ray ny masina indrindra, mankasitraka anao zay noho ny amin'ny teny zay nomenao anay ahafahanay misaina ny maha-kristianina anay amin'izao vaninandro izao. Misaotra ny amin'ny fanambaranao ny sitraponao tamin'ny alalan'ny mpanomponao Tompo. Ianao dia mampianatra anay mba ho tonga mpifatitra amin'ny Jesosy Kristy Tompo izahay. Ho sakay izany tsy mivadika, ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana. Indreto ary izahay ankehitriny manantona anao Tompo, mitondra izay tsy fahatanteranay rehetra rehefa mandreza ny sitraponao izany, fa mahatsiaro tena ho diso teo anatrianao izahay. Mahafantatra ny sitraponao izahay Tompo fa tsy mahanatanteraka izany. Ary izany indrindra no anatonanay ianao amin'ny fo mibebaka ankehitriny. Mifono aminao izahay ny amin'izay mety ho sitraponao fantatray nefa ka tsy ataonay noho ny amin'ny ena maso, noho ny amin'ny fahatahorana. Mangataka famelana aminao izahay, avelao ny fahadisoanay. Indreto izay Tompo, manatanteraka ny sitraponay, sitrapon'ny hafa, mety ny sitrapon'ny Satana mihitsy aza, fa tsy mahajoro mahatoky eo ambany fitarianao. Ao ny famporosiana ataon'ilay ratsy anay, ao ny fitsapana sy ny fizantoetra mahamay izay mahatonga anay hiverin-dalana, mahatonga anay tsy hanao ny sitraponao. Ifonanay aminao koa izany Tompo. Zay mety ho fivilianan-dalana rehetra nataonay niala teo amin'ny sitraponao marina dia ifonanay aminao izany. Matoky izay fa Andriamanitra mamindra fo sy miantra ianao, dia izany ihany koa no anatonanay Tompo, mba ho tonga mpitoro ny filazantsara amin'ny fitondran-tenanay izahay. Ka ny zavatra rehetra izay ataonay noho ny amin'ny fononay dia ataona ny hafa koa anatonanao, na fihetsika izany na fiteny na fihevitra, tahaka nataon'ireo martioranao, tahaka nataon'ireo mpanomponao marobe voalaza ny soratra masina. Avelao ny fahadisoana rehetra noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo irery ihany. Fantatray fa Andriamanitra miantra anay ianao, raisinay amin'ny finoana tanteraka ny famelan-keloka izay atolotra anay mpanota mibebaka. Indreto izay Tompo mitondra mbavaka ho anay tsiraray avy izao, mba tena ho vita fatitra aminao tokoa Jesosy Tompo, ho matoky hatramin'ny fahafatesana, omeo anay ny tanjam-pinoana ahafahanay mijoro ny nina zavatra mandalo sy miseho eo amin'ny fiainanay. Dia ny ambavaka ireo izay ao anatin'ny fizantoetra mahamay, ao anatin'ireo izay misedra olana, mba ianao no hanoana azy Tompo, tsy hivadiany noho ny amin'ny fitiavany sy ny finoany anao. Arovy sy omeo finoana matanjaka ny tsiraray avy, ary ampaherezo ihany koa ny amin'izay mety zavatra mandalo mahatonga azy ireo hiverin-dalana. Vavaka aminao izay ho an'ny ankonana, mba ankonana mahay mifanohana Tompo, ankonana mahay mifampivavaka, ankonana manao ny sitraponao ary miara-manatanteraka ny sitraponao ao anatin'izay mety ho fizahanttoetra sy fitsapana izay mandalo. Ambiny ny fivelomana sy ny fitadiavana rehetra, ny fitezana sy ny fanabeazana ao an-tokantrano, satria ianao Andriamanitra aleluha raha ny fitiavana no anakinana no avy manontolo. Mahatsiaro ambavaka ny akany fialofana tangana izay Tompo, ao ireo madinika ao izay tezaina somena fanabeaza indrindra hitoriana ny filazantsara amin'izany sehatra izany. Omeo ny hery sy ny tanjaka ny tompona andraikitra rehetra, ireo mpamaty sy mpanohana na ara-bola ara-pitaovana dia ianao no hanome anazy ireo ny fifaliana sy ny fiadanana eo am-panatanterahana ny asanao, mba hatory ny filazantsara zany akany izany, ho vavolombelonao ho matoky hatramin'ny fahafatesana. Eny tsaronay mbavaka ihany koa Tompo, ireo zandrinao Jesosy Kristy Tompo azy ay
hiatrika ny fanadinana CEPE afaka andro vitsy. Ianao no an'olon-tsaina, ampahery ameny fitadidiana, ary ianao no anala zay mety ho tahotra sy fanahiana rehetra ao anatiny. Tondram-bavaka izay ho an'ireo zandrinao izay hiatrika izany fanadinana izany ato amin'ny fitandremana isotro fitiavana. Ianao Andriamanitra no hamatsy azy amin'izay rehetra ilainy. Ianao no amena azy ny tolo-tsaina Tompo, mba hiavaka izy satria mahatoky anao, mba holohany izy satria mahatoky anao. Misaotra anao sahatsainy amin'ny valim-bavaka izay menao azy ireo noho ny amin'ny fitiavanao. Eny mitondram-bavaka ho an'ny firenena malagasy izay mandihy fotoan-tsarotra ankehitriny. Kanefa tsy foana ny fanantenanay noho ny amin'ny fahatokiana ianao. Mametraka feno ny tompona andraikitra eo amin'ny fitondrana. Ianao no anohana. Ampafantatra ny sitraponao mba ho ankatoavina izy ireo. Ary indrindra Tompo, mba ho modely sy ho fitaratra izy ireo amin'ny asa izay iandraiketany, naiza misy azy. Eny fantatrao ny zava-misy ihany koa Tompo ny amin'ny aretina coronavirus. Mangataka aminao izay ampaherezo ireo izay namoy avatiana, toandro izay mbola ao anatin'ny fitsabonany marary. Dia fantatray fa ianao no mandringana sy manafoana izany aretina izany noho ny amin'ny fitiavanao anay. Izany sy rehetra mahasoa anay dia kinay ambany fahasoavanao ry Jesosy Tompo. Fa farana anay ny vavakay amin'ny nampianarinao manao hoe: Ranay izay eny an-danitra, ho amasininy ny anaranao, tongany ny fanjakanao, ataony ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny eny an-danitra, mehoaniny ny saza ao anay, ary mamelany elokay tahaka ny nameny sy melokay taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ankehitriny dia hijoro vavolombelontsika ry havana anambara ny finoantsika aoka hitsangana ny fiangonana. Iarahantsika manonona ny fanekem-pinoana apostolika izay raisantsika mipino manerina izao tontolo izao manao hoe: mino an'Andriamanitra ray tsy tompo-panao lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotorony tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virgine, ny tsara nampakapotobola, nomboana tamin'ny azo fijaliana, maty ka nalevina, ny tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka ankavan'Andriamanitra ray tsy tompo, avy any aviany tsara velona sy ny maty. Mino ny fanahy masinao, fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, fiangonan'ny olona masina, famelan-keloka, fitsanganany tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Afaka mipetraka ny fiangonana. Tonga eo amin'ny fotoana ry havana anehoana teny fisaorana sy vakasitrahana ny pastera Fabien Mivady isika, satria farana amin'ity volana oty ny fizaran-draharaha araka ny fandamina am-piangonana. Manasa anareo mivady androso ety, manasa koa ny solotena amin'ny pro-piangonana tanteraka an'izany tompoko. Amin'ny anaran'ny Tompo, ary Paul namalaka nanao hoe: nahoana no mitomany ianareo ka mampangorangoraka amin'ny foko. Izany ten'Andriamanitra izany ry havana no entina iaravanantsika rehetra, ary indrindra anehoana fisaorana izy mivady izay tonga niary anasa tamintsika nandritran'izay nimbolan'izay. Tsy sanatria mitomany izahay, fa ho mariky ny firaisampo, ny firaisan-tsaina no antony izany teny izany. Ary mirary soanareo, misaotra anareo, mankasitraka anareo tamin'izay niarahana teo izay, entina dia fotoana fohifohy ihany aza satria raha malala ny toe-dra-raha-pirenena teoto. Dia mirary soanareo havita be amin'ny asan'ny Tompo, ary havita soamantsara ihany koa ny fianarana izay tanterahanareo ka mivoaka mpitandrina ihany koa. Izao dia hitondram-bavaka antsika ny mpitandrina. Vavaka isika ry havana. Anao Tompo ny fiangonana, ary ianao no miantsoka manendry mpiasa ho amin'izany fiangonanao izany. Ianao no nanendry ny pastera Fabien Mivady ho ato isotro fitiavana. Saoranay ianao izany, ary ankalazanay anao izany, satria anamarinanay ny fahasoavanao sy ny famindram-ponao aminay. Saotra
ny amin'ny nanananay azy a misaotra ny amin'ny zavatra rehetra netiny teto ho fampandrosoana n'ity fiangonana ity ary ho fankalazana ny voninahitra ao ankehitriny tompo malalo raha ifandao zay no ny fandaminam-piangonana dia mametraka azy mivady a eo ambany fahasoavanao ta io izy ho hita fatidranao Jesosy zany ny tena ativarotray aminao ary ta io izy mba hitaizany fiangonana sy anendrenao azy ho fatidranao Jesosy zany no vavaka ataonay amin'ny anaranao Jesosy amen. Mbola manona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra ry havana mandray fitenenana fohy misaotra ny fiangonana ny izay mivady a ny amin'ny fotoana rehetra izay ny faneraserana sy ny arahana nanompo teto a dia misaotra manokana ihany koa ny pasteur Silofo mivady izay nampianatra nanoro-hevitra nanitsy a ary nanampy anay tamin'ny fianarana sy ny zavatra rehetra izay ho avinay a misaotra ny fiangonana manontolo ihany koa ny amin'ny fahafoizana ao ny fotoana ao ny fananana ao ny vola makarena izay nanohananareo anay dia manana fifaliana izay raha mavita zao fizarana sy zao a noho ny amin'ny fitahiany tompo a noho ny fanananareo tamin'ny fanohanana isan-karazany dia misaotra indrindra anareo zay ny amin'ny vaty izay hoentinay rehetra manatanteraka ny asan'ny tompo a ho voninay indrirery ihany amen. Misaotra ny tompo ry havana fa araka ny fanambaro raha rotsika ilay fandaminana eo vitsikelytsika mivavaka dia miverina fanao ny fiangonana voalohany a hiezaka tsika raha mbola tsy meo amin'ny fandaminana ny andray ny fanasan'ny tompo isan-kerinandro a andiny teny sika io manao amin'izany fanasan'ny tompo zany ry havana dia sika hiara hivavaka dia sika hiara hivavaka andiny tena vavaka sika ndreto zahay zanakao ray malalo faly noho ny teninao nefa menatra sy mangaiay satria zay rehetra reto a dia voakasiky ny teninao teo mpandray ny fanasan'ny tompo nefa tsy mahatsiaro tena ho fatidrahanao Jesosy fona aminao zay ny amin'izany fona mpamonjy eo misalotra ny anarany kristianina manompo etsy sy aroa manana andraikitra tahaka izao sy tahaka izao nefa tsy fatidra nefa tsy fatidra fona mpamonjy eo misaotra ny amin'ny ohatry Paoly apôstôly izay ny teny hoe aoka ny sitraponao Jesosy no atao ary vonina ny ho faty raha ho voninahitra ao izany meo anay tompo ny ankalazanao amin'ny androm-piainana rehetra amin'izay ataonay tsy amin'izay hira sy asa atao ihany fa raha tokoa tsy maintsy ho tody an'izany dia ny anaiky ho faty ho fankalazana voninahitra ao ary na mety tsy hoe maty ara-batana aza fa mandalo loha saliko ny fahafatesana tojo ny endriky ny fahafatesana any am-piasana any am-pianarana eo amin'ny fiarahamonina enjehana very fananana very tombontsoa very asa raha ho voninahitra ao zany tompo malalo satria sitraponao ampianaro izay anaiky an'izany tahaka ny tena fatidra-mpamonjy eo fona koa zay tompo malalo fona fa matetika izay tsy mahajoro tahaka ny Joba fantatra izao ny zavatra tsy tianao nefa mandrisika anay namanay mandrisika anay namanay sy ny mpiarabelona aminay mpiara-miasa mpiara-manompo mandrisika anay ny vadinay anao tsy tianao tsy hainay manohitra azy tsy hainay mitaiza azy tsy hainay mifehy azy fona ho an'ny lehilahy rehetra
eto amin'ity fitandremana ity mpamonjy eo. Fa misaotra anao ny amin'ny ohatra Joba, tena hoe fatidrahanao manaiky andray na ny ratsy azy, satria avy aminao zany, ary tsy ny ratsy ny zava-dehibe fa ianao zay manolotra ny tena hoe zava-dehibe. Mehoanay ny toe-po, mehoanay ny toe-panahin'ireo martiora zay ny sainay sy ny dinianay ny fiainana nandritra nyity volan'ity Tompo malalo. Isory eo aminay Tompo malalo, satria raiky tapisako aminay zany hoe tahotra ny fahafatesany zany, matahotra ny fahafatesany zahay. Anka mbola fatopatotry ny fomba adala isan-karazany. Mehoanay ny anongotra zany tsy misy atakandro, raha mbola misy mitana zany fomba zany ato mpamonjy eo. Tsy fomba nentim-paharazana zany, fa fomba ny lovaina avy amin'ny devoly zany. Mehoanay Tompo malalo ny afantatra marina fa ombadiky ny fahafatesana, ao ambadiky ny fasany dia misy ny paradisanao ho an'ny fatidrahanao Jesosy. Fontosy an'izany ny sainay, fontosy an'izany ny fonay, fontosy an'izany fanahinay mpamonjy eo. Zany mangatahinay aminao e. Ary tsy atahotra izay raha toka hoe tondra ho any fahafatesana alohan'izay niheveranay azy lalana hitondranao anay. Ary oka ny teninay farany raha io mba avahoana ny fahafatesana izay ataonay hoe ampiheverana sy amin'ny fandresen-dahatra tanteraka hoe indro a Jesosy atolotra eo an-tananao ny fanahiko raiso. Fony izay mpamonjy eo ny amin'ny tsy handehananay mendrika ny fiantsoana hoe mpitositra. Ary ny fony izay satria mazava ny tenao fatidra, fa rehefa tsy fatidra zahay dia manokatra varavarana ho an'ny fanahin'ny devoly. Ifonanay aminao zany, ifonanay aminao zany. Dia anao koa mahalala an'izay mbola hoe mahaloto anay, tsy mamendrika anay, fanahinao masina mbola hapiaika anay raha hiomana iray latabatra aminao zay mpamonjy eo. Nampahafantarina anay fa zany fatidra zany dia tena hoe miray aina Tompo malalo, miray aina. Zay fatidranao tena te hiray aina aminao e. Ny fatidra teo amin'ny fiarahamonina rehefa mivadika dia miantso ozina. Zay na mivadika aminao aza dia hoe mamindra fo ianao, ary mbola mandray anao tsy manosy-botanana anay ianao, ary isaoranay zany fitiavanao anay zany mpamonjy eo. Ta io fandraisana fanasan'ny Tompo rehefa avy eo mba fotoana hiverenanay mazava aminao e. Ary tena hoe iombonaina tanteraka aminao zay tahaka ny fatidra marina. Zany no vavaka ataonay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. 474 ny andininy voalohany Jesosy eo ianao ny faly. Jesosy Tompo ry havana, tamin'iny alina iny izay namadiana azy raha nandray ny mofo sy ny kapoaka dia nandidy hoe zao no ataovy ho fahatserovana. Manatanteraka n'izany didiny zany isika ampifaliana amin'izao maraina izao e. Dia mivelatra manoloana antsika ny fanasan'ny Tompo izay manambara amintsika ny fanatrehan'ny Tompo sy ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fomba hita maso sy azo tsapa hitanany. Koa andeha isika fiangonana iara hitsangana hanandratra hoe amin'ny Tompo ny fontsika. Ny antema voalohany no hiterantsika azy rehefa.
ivavaka sika ry havana angataka ny fanahy masina. Ry tompo ray any an-danitro, ndreto izay manao eto anatrehanao ny fahatserovana ny fahatongavany zanakao olona, ny fijaliany sy ny fahafatesany, ny fitsanganany avy tamin'ny toerany maty, ary ny fiakarany tamin'ny voninahitra sy ny fifonany mandrakizay, ary miandry sy mitalao ny fiverenany izahay. Koa mba fenony voninahitra ao ny fanatim-pisaoranay, da io tanteraka izao sakramenta masina izao, ary mba ekeo endrika ilay fanatitra tokana sy tanteraka naterina indray mandeha monja ho anay teo amin'ny azo fijaliana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Ry tompo ray any an-danitro, aoka hiasa ny fanahinao masina, hamasiny ny mofo mba hanambara ny tenan'i Jesosy Kristy, hamasiny ny kapoka mba hanambara ny rahan'i Jesosy Kristy tomponay. Hiasa aminay ny fanahinao masina mba hahatserovanay ho tafaray marina tokoa amin'ny tena sy ny rahan'i Jesosy Kristy tomponay eto ampandraisana ny mofo sy ny kapoka. Fa ny fanahinao masina no aharianao, amelomanao, anamasinanao ary anomezanao anay ny zavatra rehetra. Mihaino anay ry Andriamanitra tsy toa noho ny fitiavanao sy ny famondram-pona amin'ny Kristy. Fa amin'ny anarany no angatanay izany. Amen. Ny mofo izay vakintsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika izay novakiana ho antsika. Satria iray ihany ny mofo dia tena iray isika na dia maro aza, satria isika rehetra dia mahazo mandray amin'izany mofo tokana izany avokoa. Ny kapoky ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny rahan'i Jesosy Kristy tompontsika, ny rahan'ny fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika. Aoka isika iompo-po amin'ny fanehitra ny tena hoe: Tompo, tsy mendrika atao hoe zanakao aho. Tompo, tsy mendrika ny idiranao ambany tafotranoko aho. Tompo, tsy mendrika ny itsimpona izay sombotsombo latsaka avy amin'ny latabatra ao akory aho. Kanefa hoy ianao hoe: izay manantona dia tsy mba ho lafiko mihitsy. Amen. Petraka ny fiangonana. Hoy Jesosy Kristy tompo, andeha fehivavoavoatra ny fanasana. Aoka hitsangana ny fiangonana. Hoy ny tompo: ity ny tenako, raiso ka hano. Amen. Hoy ihany ny tompo: ity ny rako, raiso ka misotroa. Amen. Ivavaka isika ry havana. Misaotranao indrindra iray masino satria tianao izahay. Afaka niary ny mompo-po mampanahy ny ombana tabatra tamin'i Jesosy Kristy tompo. Ho anao ny dera sy ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mipetraka amin'ny fiangonana. Misaotra an'Andriamanitra isika ry havana. Afaka mamarana izao fampom-pivavahana izao. Ny hira faha-efapolo amby dimanjato, le io le hoe hira farany nataony Rasalama juste alohan'ny andefonana azy zany noho ny tonga teny Ambohipotsy. Sarotsarotra izy io fa azonareo atao tsara nge satria mijery amin'ny Facebook na YouTube dia mba araka rahanareo an'ilay izy fa tena sarotra le hira. Fa
variana ihany koa no hoe olona ole fonina dia mbola hira sarotra be oatra zany iraina zany hoe tena olona tena anaty fiadanam-posy fifaliana tanteraka miran'io zany ry hafanao. Ny andiny voalohany alohan'ny tsodrano, ny andiny faharoa oriana tsodrano mitsangana sika ry hava-manao zany ry zany. Tanteraka aminareo anie nitsodrany tononona amin'ny anaran'ny tompontsika. Mitay anao ny tompo ka miaro anao, mampamirapiratra ny tavany aminao ny tompo ka mamindra fo aminao, manandratra ny tavany aminao ny tompo ka manome anao fiadanana. Amen. Petraka fiangonana fa afaka mangina isika ry havana angatao tsara amin'ny tompo hoe mba ho ataony fatidrany ianao e. Ho an'Andriamanitra velona irery anie ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.